Zao ny zavatra mahaliana ny amin'ny fahasoavana dia lazain'ny Baiboly ao amin'ny Jakoba 4:1 ao amin'ny teny hafa. Zany dia miresaka ny amin'ny andresena ny fitarihan'ny ratsy. Dia izy hoe Andriamanitra anome fahasoavana antsika, anampy fahasoavana. Andresena ny fironana amin'ny ratsy sy ny hafa rehetra koa. Ny fironana amin'ny ratsy izay resahana zao dia tahaka ny tsy fametraka an'Andriamanitra ho lohany amin'ny fiainanao, ka manaonao namana zao tontolo zao dia atoky eo amin'izao tontolo zao fa tsy matoky amin'Andriamanitra, fa tsy mandany fotoana amin'Andriamanitra, tsy manao n'Andriamanitra nandanjo fiainanao. Lazainy fa Andriamanitra saro-piaro izy, ary ianao dia namana zao tontolo zao, ary rehefa zany ianao dia manaonao fahavan'Andriamanitra, mila amboarinao sy ianao hiaraka amin'izy marina. Dia izy aveo hoe Andriamanitra anome antsika fahasoavana, miampy fahasoavana, andresy ny fironana amin'ny ratsy sy ny hafa rehetra koa. Eny ary, ndaona toy hoe manana olana zany ary tena mila ny fanampian'Andriamanitra tokoa. Ny ilaina ataoko zany dia mibrancher. Fa za milaza hoe manana olana be aho. Za zany tsy mila fahasoavana kely fa mila fahasoavana. Fahasoavana. Miampy fahasoavana. Hitanareo tsy misy fitotonganana ao an-danitra. Zay fahasoavana rehetra ilainao eo zany. Dia zay koa nefa vona ho anao, ianao afaka mahazo fahasoavana. Afaka mahazo fahasoavana kely, na afaka mahazo fahasoavana be. Zareo zany no nanomezan'Andriamanitra ny Israelitany mana mifanaraka amin'ny ilain'ny isam-pianakaviana. Ary ny Baiboly milaza hoe ny sasany mandray betsaka, ny sasany mandray kely, dia arakaraky ny isan'ny olona teo sy izay fatra ny lainy. Ka afaka manana olana be ianao mihoatra ny olana rehetra fantatrao, fa tsy hanao fahasamihafanana dia kely akory azy zany, satria Andriamanitra ny mpampitovy lehibe indrindra. Raha tsy manana olana lehibe moa zareo dia mahazo fahasoavana kely fotsiny koa. Raha manana olana lehibe ianao dia azo karazam-pahasoavana marobe koa. Ka zay zavatra ataonao dia tsy ho sarotra be aminao tsony, mihoatra ny ataon'ny olana dia ny olanao aza ny lehibe lavitra noho ny azy ireo, satria ianao zany mahazo fahasoavana be lavitra kokoa. Ka dina ny dikan'izany mila mijana tsy mitsetra ny tenanao ianao. Tena mialohan'ny tenako afa aoriana ny afatra zany zao. Ianao ve tsy branché? Zao. Fa misy ireo olona izay tena mibranché amin'ny ten'Andriamanitra, mianatra an'izany izy, tokony hoe fahasoavana avy amin'ny alalan'ny finoana. Raha te hijanona, raha te hanana fanazavana ho tonga amin'ny fiainako, raha te hanana hery ho tonga amin'ny fiainako, dia mila mijana branché foana. Ka azonareo ilay dingana dia ohatrany hoe mety eo amin'ny fiainanareo, fa avy eo misy zava-mitranga manimba fusible ianao. Betsaka ny zavatra afaka ampianariko anareo androany mikasika ny mety hanimbana fusible eo amin'ny fiainanareo, fa za zany ahopako amin'ny telo ihany zany, efa nanamarika ray azy ao. Tsy famelana, atezerana tsy voava, dia fanahy tsy fitiavana. Reny zavatra reny zao dia teraka fanambana fusible ara-pananao raha amin'ny teny hafa. Afaka mandeha manaraka ny etsika rehetra ianao, misaina hoe tena mandeha tsara daholo ny rehetra, fa raha manana izany adalan'izany amin'ny fiainanao ianao, dia anakana anao amin'ny ara-panahy zany, dia zany andray koa no anakana ny valino anao tsy ho avy. Tsarovy efa nivavaka ianao. Andriamanitra teny hoe ho azonao zany, teny fikasana zany, hoe azonao zany, averintsika rehetra ho azoko zany. Fa tsarovy izy tsy ny teny antsika hoe roviana no azo. Zao zany sika dia anaty resaka fotoana. Firy aminareo zao no anatin'ilay resaka fotoana amin'izao fotoana zao. Efa any ho any amin'ny fotoana ianao zao. Hitanareo sika rehetra zao samy any ho any anaty fotoana any daholo, sika tsirairay avy mihitsy, raha tsy zavatra ray zany dia hafa ihany koa. Ary tsy zany fotsiny ihany, fa inona koa fa zany foana raha mbola velona koa ianao. Satria rehefa azonao izay zavatra nandraisanao hatramin'izao, dia zavatra hafa indray izay tadavinao manaraka koa dia hivavaka mikasika izany indray. Andriamanitra mpanantenanao, dia indray ianao no mila miandry indray. Dia ao amin'izany fotoana fiandrasana izany mila manana antoka fa tsy hanimba fusible sika. Zao, iray amin'ireo zavatra izay mampanimba fusible atsika dia ny court-circuit, ny mampijanona ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ny fingonongononana izany. Satria raha tena hainao marina ny dikany hoe fahasoavana, ny fahasoavana dia miteraka toetra fisaorana foana. Zany hoe tokony ho mpisaotra manao ahoana moa sika
tsy misy na dia olona ray izay nateraka indray aza ka tokony hitaraina amin'ny zavatra izany satria ianao ange tsy olona ho any amin'ny elo e. Izany hoe Andriamanitra manao betsaka ao antsika ka tena resaka fanadalan-tsainy izany, nefa isika dia mbola mahita zavatra menomenonana foana. Za mino fa ny fimenomenonana dia fahotana, za tsy mino izany hoe ops, za tsy mino izany hoe fahalemena kely fotsiny na hoe izany fotsiny ny olona, fa za mino hoe fahotana izany ary za mahita fa mila manana tahotra fananjana kely sika ny amin'ny menomenona, satria za mino fa manao court circuit ny herin'Andriamanitra izany. Firy aminareo mahatakatra izay misy amin'izao, manapaka ny herin'Andriamanitra izany rehefa manomboka mitady zavatra ray na roa sika izay tsy tiantsika amin'ny fiainantsika, na telo na efatra na dimy na folo na izay mety ho isan'ny hitantsika eo, na firy isan'ny zavatra izay tsy tianareo eo rehefa manisan'ny fitahinareo nareo, dia ahita fa tena tsy fandanjana oviana amin'izay everinareo tsy mety izany. Amen. Ny olona tonga amin'ny fotoana tahaka izao dia maharay taratasy izay. Sasa mitarana amin'ireo jiro. Nareo ve tia hita amin'ny tele? Dia tena mila misy hazavana izany io fa tsy tsara mihitsy izany hoe mandefa mifandara ianao dia za izany miperaka ao anaty haizonao. Tonga ny olona dia izy izany, hitanareo izany hoe izany aloha tsy ndrehetra fa ny olona sasany ary tena mampanahy izany. Hitanareo ohatrany hoe mba velao are. Andraty dia ilazao zavatra izay tianareo. Tena mafy loatra ilay mozika. Ny olona tanora tena tia mozika mafy sady hitanareo, izao ilay resaka izany, ireo olona izay tsy tia izany mafy izany dia ireo izay efa nahazo 70 taona dia tsy tianao ninina intsony izy fa nanapa-kevitra ny anaraka ny olona tanora iray. Re olona za tena tsy tia izany mozika talatala izany, zao fotsiny nanireo hoe hiaraka amin'ny tsarinareo, hira daholo izany. Zao hitanareo fa misy taranaka vaovao no any. Ary mila entina any am-piangonana koa reny ary tsy afaka ataontsika tahaka antsika izy fa mila azontsika kosa. Ary tia zavatra izay tsy tiantsika izy. Amen. Fa hoe ilay fitaovana manao setrokiny ihany tena nazo ah. Za aloha izany raha ny saiko tsy ho azo niny fitaovana manao setrokiny. Fa hoy zareo ilayntsika amin'ny atmosfera io, tsy mamona atmosfera hoe aloha izany fa vao mainka manao izay tsy haitako nininina. Fa zareo ny tanora ohatr' izany tsy haiko aloha hoe nahoana, fa nataonay ho anareo izany fa tsy ho anay. Nataonay ho anareo izany. Hitanareo raha mba mihodina manala kely ny tenantsika ao an-tsaintsika ao sika vetivety ka manomboka amin'ny saina izay ilain'ny olon-kafa sika dia ho hitantsika fa mety manao zavatra vitsivitsy sika izay tsy dia mahafinaritra ny tenantsika atao ho an'olon-kafa. Ny sainareo tena ho voatsipika ve izany? Nefa hitanareo tsy ndrehetra izany. Izany koa nefa ny olona izay manimba ny fusible, tena manimba fusible tanteraka mihitsy. Aza monomonina izany. Aza maka ny fahasoavan'Andriamanitra dia avy eo mingonongonina mandray ny fahasoavan'Andriamanitra any amin'izao asa izao. Tsy adalàna be ve raha mitaraina mikasy izany ah. Ary nisy izany fotoana izany fa Andriamanitra nanao izay antsiana. Nahita ny tenako ngonongonina satria tany amin'ny aleako rehetra ny olona nalahala daholo. Nakany amin'ny centre commercial teto dia nijanona 5 fa tena reraka. Dia efa nitarainany amin'izany andria mandeha dia hoy Andriamanitra hoe raha tsy tianao halalana ny olona dia afaka mandamina amin'izany ah. Mifona Andriamanitra mifona azafady. Marina nandray fahasoavana mba hanao zavatra. Avy eo mitaraina mikasika any amin'izany. Nangataka an'Andriamanitra milay voyage maneran-tany toro filazantsara dia izany indray no mitaraina ny amin'ireo tranom-bahiny izay misy afoana. Izany mihitsy efa imbetsaka ny zavatra izay angatantsika amin'Andriamanitra ihany dia ireny ihany koa ny tarainantsika. Ny olona mihevitra hoe maty izy dia ho any an-danitra rehefa mahazo asa fanompoan'i Joyce Meyer. Izany izao dia azoina famantarana feno zavatra hafa ihany koa. Dia avy eo zareo miteny hoe saika tsy tena mahita akory.
satria za saikeny an-dalana eny foana de afaka izy mahita hoe aika mila miasa tahaka ny olona rehetra ihany koa de mila miasa mafy ihany koa de manana fenitra avoarana koa sika de hoe aika zay teny miasa mafy de tsy ela akory lay asa zay no heverina hoe nataon'Andriamanitra ho tena fahagagana tokoa ny nazona azy raha tsy azonareo zay zavatra lazaiko de lasa manomboka hitaraina am'izay zany sazina aminareo zao very asa nandritry ny fitaraina anara-bola zay nataonareo taloha tany de zao nareo efa te hiverina am'izany le lehilahy zay nyvadinao ry malala lay hitarainanao matetika io foana misy madama tokantena ato zao zay te haka azy eo an-tananao eo ary zany tena manafafinaretana koa sika anao am-piangonana azy jesosy nao ny Filipiana faharotoko 4:10 mila manana toetry ny fisaorana sika firy aminareo zao tsy mazaka rehefa manao zay rehetra afaka ataonao ianao mba nomezana ho an'ny zanakao fa ny any ataony zareo nefa de mahita zavatra hitarainana foana tena ohatr' zany ihany koa Andriamanitra hitako fa tena fanamby lehibe zany hoe miatrika andro ray nefa tsy menimeny zany Filipiana faharotoko 4:12 ndao jerena ataovy ny zavatra rehetra tsy misy fimonomonona na fitadavana atsoina sy fitarainana anohitra an'Andriamanitra dia anontaniana sy salasalana ny amin'ny tenanao hoe ianao hoe tena zany nga moa teny amin'Andriamanitra fa mitaraina amin'ny fianako fotsiny a zaho tsy ianao ve ilay milaza hoe Andriamanitra za miny fa ianao no manao zany ho tanteraka neny sitraponao tompo ny fotoanako eo an-tananao matoky anao a fa haiko fa tsy tiako aloha zao ataovy ny zavadrehetra sasao ny lovianao tsy menimenina mandehana metsena de aza ngonongonona diovy ny tranonao tsy misy fingonongononana soloy ny menaky ny fiaranao tsy misy fimemenonana tapao ny ahatrao tsy misy fimemenonana mandehana anaty amboteiazy tsy misy fimemenonana aloavy ny faktiranao tsy menimenina jesosy mivoavy eo am'parkinao anao de aza menimenina avy eo tsy ireo raha mipetraka eto ianao zao ka mampianatra anao ny fomba hibranchena amin'ny herin'Andriamanitra aka tena mahatsiaro hery tokoa ianao de reny tompo afaka manao zay ilaina ataoko azy za de hiaina amin'ny fahatokiana de avy eo ianao mivoaka de tezitra amin'ny olona manao zay hitondrana ny fiaranao eo alohan'ny en'olona de zay zany ianao le mahazo fanahy fitiavana de efa nahazo tsy famelana sady de mitarainy amin'ny zavadrehetra ianao tsara aminao miverina kely de mamelona andray le fivoriana fa tsy tonga de azonao zany le izy za zany tsy mamaly fany anareo zany fa tiako iova ny fiainanareo amen Paoly zao de feno fisaorana foana ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany ny fahasoavana de zavatra mahafinaritra Filipiana 4:14 aza manainainana inona vaoka ny fivavahana sy ny fonana mba misaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra favaka fisaorana no manondraka ny vona fafinao amin'ny fijinjanao avy raha toa ka tsy mpisaotra ny amin'ny ananantsika zao sika anao na moa Andriamanitra na ame zavatra hafahitarainao indray mba te halala ny fampiakarana ny herinao ve ianao aoka ho mpisaotra ao amin'ny Daniela 1 voalaza fa Daniela dia 3 isan'andro mekoaka mandoalika misaotra an'Andriamanitra 3 isan'andro maraina atoandro ary alina mekoaka izy manajana izay zavatra ataony de mekoaka de misaotra an'Andriamanitra izy mety mila amboarinao ny famataranandro manao ny alarma amin'ny telefoninao ka rehefa tonga zany de ajanony daholo zay ataonao miankofa de misaora an'Andriamanitra zany zao mety ho lasa hoe tahaka ny fanafody ho an'ny fimenomenonana fa mampiatsehantsika hoe tsara amintsika Andriamanitra midiro amin'ny vavadiny amin'ny fisaorana midiro akianjana amin'ny fiderahana aoka mpisaotra de hiaino zany ny zavatra faharoa amin'izay miteraka fanimbana fizibla ho an'mpiny de ny fitseratena ny olona sasany mandray ny fahasoavan'Andriamanitra ny heriny manampy azy
fa mbola mitoy mitsetra ny tenany ihany izy mampalahelo mahonena za nandantona maro tamin'ny fitarainako nitsetra azy ny farany Andriamanitra nanao hoe anao afaka ny mahonena na ho lasa feno hery fa tsy afaka anao misy roa ianao fa de milaza aminareo fotsiny azy zao raha mila ny herin'Andriamanitra eo fiainanareo nareo de mialohan'ny elanareo tondroany mila manao fifanarana amin'Andriamanitra nareo hoe nareo de efa vonany ala amin'ny fitseratena zao Joyce tsy hainao zay nitranga tamin'ny fiainako ianao koa tsy malala zay nitranga tamin'ny ary nareo ara tsy mahay zay zava-misy zao akory nareo hoe mihevitra fa isaky ny miakatra eto aka amintsika de hoe mety daholo ny fiainako rehetra ianao hoe mihevitra fa ny devoly de mipetra-potsiny ka tsy manao zay anymbanantsika mazava ho azy fa zany fa mila mampiaritra zavatra mitovy ihany amin'ny fiainako tahak'izay asaiko ataonareo koa za koa mila mitetropisotra sady branché foana mahatoky ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa nianatra fa tsy afaka nyo mahery sady mahonena ianao zany tsy voatery ianao zany tsy hoe ianao ny ratsy indrindra akory fa misy olona zao atao mitihevitra ty androany manana olana lehibe lavitra no enao olona mety mbola voaratra lavitra no enao olona mety mbola nentin-dratsy lavitra no enao zany zao ny olona rehetra samy manan'izay mahazo azy daholo fa afaka manana ny herin'Andriamanitra nampy anao andresy amin'ny olanao fa tsy afaka mahazo zany ianao sady mahonena ny fitseratena fanompo-tsampy ho ianao zao za tsy manompo sampy zany ianao nge miodina amin'ny tenanao ihany rehefa feno fitseratena any zavatra rehetra lasa mikasika anao daholo ahoana ny amiko zany tsy afaka hita zay fitahin'Andriamanitra ianao fa de ho zay tsy mety eo amin'ny fiainanao ihany ianao zany tena mila hoe tena mitandrina ny amin'ny zavatra zany satria satana te manao zay isariana antsika amin'izany efa taona maro za tena nitsetra ny tenako satria hoe za efa naolandraiko nareo zao mijery vehivavy zao zay nandritra fahazazany teo amin'ny 3 taona teo de voolana farafakely indronjato izy avy amin'ny rainy ihany aza miteny hoe tsy afaka mandresy lasanao ianao raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha de lasa vaovao ny zavatra rehetra za mila miala amin'ny fitserana dio Andriamanitra hoe za no mehery anareo nareo hoe mila hery sa mila fitserana ao koa avaozina ny sainareo esoreo anaty fako ny fisainanao manombo misaina mikasika zay afaka hitrango eo amin'ny fiainanao fa tsy zay efa nitranga teo amin'ny fiainanao raha tsy maintsy hijery verina ihany ianao mila manao maso aoriana ny loha ao zany fa tsy zany ka inona zao ny dikany mijoro tsara amen sika manana sofina roso vavaray zany dika hoe tokony iaingo kokoa no ny teny tena milalao mihitsy sika zany firy aminareo no manaiky miaraka amiko fa afaka manao kory-sirikynerin'Andriamanitra sika amin'ny fiodinana amin'ny tenantsika ho feno fitseratena de ny zavatra farana zay tiako mariana de ilay fomba hafa zay ahafahantsika manao kory-sirikynerin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fangalarana ny voninahitr'Andriamanitra fa ka nanderany amin'izay nataon'Andriamanitra ianao mianatra any amin'ny fahasoavana ianao mianatra any amin'ny fijarona amin'ny herin'Andriamanitra ny zavatra rehetra zany de mazava daholo mahafinaritra zany zava-dehibe no mitrango eo fiainanao ampiasain'Andriamanitra ianao mitahy anao izy de tahiny araboly ianao misonitra ianao any ampiasana de tapika eo ianao indray mitady dokany amin'izany fa tonga de mandory fizibla avy hatrany ianao amin'izany jereo ny danila fahaefatra anano antoka tsara fa manome voninahitra an'Andriamanitra ianao fa mbola tena sombony ihany no hitanao raha ny afaka ataon'Andriamanitra amin'ny lehilahy na vehivavy ray izay manome voninahitra azy tsy mbola tena hitantsika zany mampalahelo milaza fa betsaka loatra ry olona ampiasain'Andriamanitra mahagaga de inona no tranga aminy avy eo manomboka amin'saina izy hoe izy zany manomboka amin'saina izy hoe afaka tsy manaja olona arak'izay tiany anaovana azy izy amin'izany manomboka amin'saina izy hoe afaka manao zay rehetra tiany atao fa mamony fizibly zany Daniela 4:1 Nebokadnezara mpanjaka ho an'ny olona rehetra firenena rehetra sy ireo teny ety ambony tany ampitomboina ho aminareo any ny fahasoavana tena hitako tsara amiko ny mampiseho ireo famantarana sy fahagagana zay nasehon'ny avo indrindra ho tsikatrareo zany de raha ho an'Andriamanitra atraiza ny alehibe ny famantarany akory ny alehibe ny fahagagany ny fanjakany de maharitra mandrakzay ary ny fanapahany de hatramin'ny taranaka faramandimy de za Nebokadnezara ny adina tao an-traniko sady naomby tao amin'ny lapa koa tena tiako zany raha mbola miteny foana koa izy hoe jereo Andriamanitra de izy no manao zany
zavatra tsara hitanareo mitranga amin'ny fiainako, Andriamanitra zany, fahagagana zany, famantarany, fahagagana zany, ataovy any amin'Andriamanitra masonareo. De raha mbola ohatra zany foana izy de hitsahatra sy hitoy tamin'ny fahombiazany. Fa tsy haiko zay nitranga tany amin'ny 170 tao aoriana. Mbola le tokiray tamin'ny fiainany any io, fa 130. Tsy haiko hoe inona nasehondreo 130 reo, fa mety tsy tena hoe lava be akory. De ny 120 milaza tamin'ny fiafaran'ny volana 12. De nandeha tao amin'ny lapa-panjakany Babilôna izy. De hoy ny mpanjaka hoe, move tsy ity ny Babilôna lehibe izay natsangako. Loza ity vao tena loza. Ary tsy ity ny fiandrianan'ny gouvernemanta avy tamin'ny alalan'ny heriko sy ny voninahitro ary ny asan-tanako tamin'ny fanjakako. Ary raha mbola teo ambavany mpanjaka zany teny zany. De nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, or mpanjaka Nebukadnezara zao ny voalaza ho anao. Esorina aminao ny fanjakanao. Nandoro fizibla izy. Very azy rehetra. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:17 mahitsika fa i Petera sy Jona dia nipetraka ivelan'ny vavahady. Lehilahy malemy ray ny tonga nangataka teo. Hoy izy hoe, tsy manana vola fotsy na volamena fa zay ananako no meko anao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mitsangana dia mandehana. Dia avy hatrany dia sitrana le lehilahy. Dia nanomboka nidera azy ireo ny olona, nanomboka nanome voninahitra azy ireo ny olona. Dia tiako vakianao anareo zay namaliny izy ireo ny olona. Ansan'ny apôstôly 7:12 ary Petera no nahita dia namaly ny vahoaka hoe, ry lehilahy Israely, nahoana no talanjona amin'izany nareo ary nahoana no mandinika anay ianareo? To herinay na fahamasinanay no nanaovanay azy ho afaka mandeha. Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika no nanome voninahitra an' Jesosy mpanompony izay natolotrareo sy nilavinareo teo anatrehan'ny Pilato rehefa nikasainy alefa. Izy nanao izany, fa tsy izaho. Mila ataontsika ao an-tsaina fa tsy afaka mangalatra ny voninahitr'Andriamanitra isika. Baiboly milaza amin'ny Korintiana 1 fa hoe Andriamanitra nanao tanjona ny safidy zavatra dala tsy malemy teto amin'izao tontolo izao. Ireo zavatra izay nariany izao tontolo izao fa hoe tsy misy dikany sy tsisy lanjany. Fa nampiasainy isan'ny fitaovana ireny ho fitaovam-piasany eto an-tany. Safidy olona tahaka izy sy olona tahaka anao. Andriamanitra safidy olona maro izay tsy nanan-kevitra akory ny amin'izay ataony. Misy safidy olona tsy dia nahita fianarana loatra izy, izay tsy manam-bola akory, izay tsy manana olana ampy azy. Dia izy hoe, mandehana fa momba anao aho. Mario fa ny mandeha aloha ny voalohany. Mandehana fa ombanao aho. Teneny Abrahama izy, mandehana miala amin'ny tany izay nampilamina anao dia mandehana amin'ny toerana izay asehoko anao. Azo antoka fa hoy Abrahama aseho aho fa andeha, hoy Andriamanitra hoe mandehana fa asehoko anao. Fa tiako ilay lazain'ny Baiboly amin'ny Hebreo 1:12 mikasika ny Abrahama hoe lasa izy ankoatra ny hoe tsy nanan-korotan-tsaina ny amin'izay mety ho alehany izy. Nanao zany tika finoana izany izy. Dia nanao za mino fa afaka matokan'Andriamanitra. Ny safidy ny adala sy ny malemy teto amin'izao tontolo izao izy hampamenatra ny endry, ary ny antony nanaovany izany dia mba tsy hisian'ny olona mety maty anana saina aka ny voninahitr'Andriamanitra. Fanan'izany aza mbola andinitsika hoe avy aiza foana isika. Dia adinitsika ilay lehibe sy avo indrindra izay natao n'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Tahaka izay nilazain'ny David tamintsika androany mikasika ny Amerika. Amerika zao nanadino hoe avy aiza marina moa izy. Dia izany ilay zava-dehibe sy mahagaga nataon'Andriamanitra, ireo fahagagana izay nataon'Andriamanitra. Aingana tanatin'ny fotoana fohy nanaovan'izao firenena izao, firenena lehibe indrindra maneran-tany rehetra. Nahoana ary ny sarotra amin'ny olona ny mijery hoe midina aingana ny rehetra eto amin'ity firenena ity noho ny antony tokana dia antony ray ihany, satria ny olona miodina amin'Andriamanitra. Manao izay hanesorana an'Andriamanitra izy, manala azy amin'ny zavatra rehetra, manala Andriamanitra ao am-pianarana, manala ny soratra masina ao amin'ny rindrin'ny tranon'ny gouvernemanta.
de tsy mba mety am'izay karazana zay rehetra mitovy amin'ny krismasy. Hitanareo tsy mahavity ty, ianao tsy mahavity zao, zay rehetra misy idiran'Andriamanitra rehetra de zany zareo lazaina hoe tsy azo atao zany zao, fa tsy tokony toy am'zany zavatra daladala zany sika, satria raha mijoro amin'ny tena izy sika, Andriamanitra ny karakaratsika. Amen. Nahoana ary ny sarotra ny anakatra zany hoe rehefa manala ny vavaka any am-pianarana ianao ka manala ny didy folo eo amin'ny rindriny sekoly de anomboka itotongana mivatana aingana daholo ny rehetra ao. Nahoana ny tadavinareo zay antsona hoe expert ny fanaovana kajikajy zany. Zao izy hoe hitanareo tonga tena sarantsika mihitsy reny karazan-javatra reny amin'ny fivavahana, fa tsy misy mandeha zany rehefa saranao amin'Andriamanitra. Tsy misy mandeha zany rehefa saranao amin'Andriamanitra zany. Tsy misy mandeha zany rehefa sarainao amin'Andriamanitra.